mbola mitolo atreto ireo karazana ataontsika hoe resa be indrindra anatina tambazotra tserasera miara solofodrona ny mahakasika ny fanendrena ny prime ministre tsy azo lavin' zay zavatra zay miny miesaka mitondra fanazavana ireo zay ataontsika hoe tompony ndraiky indrindrindreny avy anivon'ny anteny mera-pirenena mahakasika nireny fanendrena reny anisan'ny resaka zao maly ny filohan'ny groupe parlementaire ny Fraisakina maître Antitra Razafy Manantsoa mahakasika an'izay fanendrena izay moa zany ao anatin'ilay izy fa izy no ataontsika hoe safidiny avy any amin'ny côté Fraisakina ary ilay groupe parlementaire ny RD na ny avy amin'ny Andry Rajoelina dia efa rafa zany hoe ny Fraisakina indray aloha za amin'izao fotoana izao no manana ny maro anisa ao amin'ny anteny mera-pirenena dia satria mantsy nisy ireo zay ataontsika hoe solombavamboaka ny laza fa hoe tsy nisy fahafantarana mialokory an'ilay anarany ilay solombavamboaka dia nanazava mihitsy maître Antitra tao anatin'ilay izy hoe mazava ho azy normal be ilay izy raha ohatra tsy nafantatra ireo solombavamboaka ireo satria ilay maro anisa aniovon'ny anteny mera-pirenena no nanolotra an'ilay anarany ilay prime ministre miara solofarzona ia ny isika moa mandray ataoko hoe ho resantsika ilay resaka prime ministre fa indrindra le asa irsona tsy hametraka fanontaniantsika hoe mety sa tsy mety intsony ilay izy fa lay fanaovan-javatra lay fanaovana politika zay atao hoe nakaleo sy nahasositra ny olona ka misy miezaka mametraka ho fomba fiasa amin'izao fotoana izao zay no ho resantsika ary indrindraindrindra Joela dia hoe raha miteny izany tsika satria zay foana ilay zavatra nitakiana hoe le manakihana fotsiny tsy mety marina zay nefa za koa dia miteny fa ilaina foana zay hoe fitenenana ny zavatra tsy mety zay mba tsy ampitoetra azy maharitra eo fa eo ihany koa hoe aroso ihany koa Joela Beatsika tsy hevitritsika fa hevitra atao hoe noraisina avy amin'ireo sokajina hery sokajin'olona hoe satria zao le tsy mety dia tahaka an'izao kosa le zavatra tokony atao mahakasika ny resaka nataony atao hoe avy eo anivon'ny Fraisakina zany solombavamboaka milaza fa maro anisa dia nisy resaka ny Serge Jovial Imbe nandeha tamin'ny tambazotra tserasera omaly dia iny no isotomako an'ilay izy itenenako zany hoe ny zavatra ambarako eto ihany koa tsy voatery hoe za no tena mahay fa ezana no mieno mamaky tahirikevitra mieno karazana hevitra dia tsakotsakoana dia hifampizarana hoentina mitondra fomba fijery manatsaratsara kokoa ilay tontolo-piarahamonina eto Madagasikara dia rehefa mieno any Serge Jovial Imbe mahakasika an'ity resaka eo anivon'ny anteny mera-pirenena ity ny mahakasika an'ilay hoe maro anisa vaovao eo anivon'ny anteny mera-pirenena isika koa teto amin'ny CM radio dia ny teny nandritra ny fanombohan'ny hetsika hoy isika Joela Beatsika hoe tsy mireflete intsony ny représentation ny force politique eto Madagasikara io anteny mera-pirenena io indrindra amin'le hoe resaka maro anisa satria ny maro anisa tao nanomboka tany am-piandohana dia nisy ny vondrona parlementaire inona moa le anarany Irmar satria le eny amin'ny commune siana le IRK sy IRD le député IRD dia le eny amin'ny commune IRK fa Irmar izy zany eo anivon'ny solombavambahoaka eo anivon'ny anteny mera-pirenena ary ny fananganana le groupe parlementaire Joela Beatsika mba zay le mazava-dehibe le tenen'ny Serge Jovial Imbe tsy mpitondra tenintsika fa mandray an'le hevitra ary ny hevitra kosa io tsy hijerena tavan'olona tsy hijerena anaran'olona fa zay no entina satria tsy hoe ny député Antitra tiany manao ny teny dia marina amin'izao vanim-potoana izao ka rehefa olo-kafa dia diso tsy zany fa le izy dia jerena mazava satria ny filoha amin'ny fanavozana ny repoblika dia ny anina tamin'ny lalam-panorenana anaja izany ary tadidio koa fa ny lalam-panorenana na ny anina tamin'izany ary dia azo ataony manova azy rehefa misy ny ataontsika hoe misy antony mazava ao anatin'ny fiarahamonina mitaka ny fanovanan'izany satria koa mametraka ho tombontsoa ambony mianina tamin'ny malagasy koa fa ny filohan'ny ataontsika hoe ny fanavozana ny repoblika tamin'ny fianianana
de hijery an'izay tompontsoany malagasy zay raha hovaina le lalam-panorenana zany joela de nolona iantony mazava ary isika nefa de efa ao anatin'ilay antsoina hoe ina mo zany fiadidina ny fanavozana ny repoblika tsy maintsy teboka ngezabe zany zay ho avozina fa le anajanan'le lalam-panorenana kosa de milamina indrindrandamina anisany tsy nety teto amin'ny firenena le fivadibadiana de zao le izy hoe rehefa miteny ny solombavam-bahoaka ny député antitra zany hoe andaotsika isika ny maro anisa de isika ny manolotra zay fotsiny resahako de mipetraka tsara le article 72 ny constitution le article 72 ny constitution io Joel Rabeartsimba de mametraka tsara fa tsy misy ao anaty tao-piasana mahazo miala ao anatin'ny vondrona parlementaire misy azy fa raha ny ampiandohany no indépendant le olona de mahazo miditra amina vondrona parlementaire zay tiany na manangana izy raha mafeno izy de azony raha mangataka zany tsika amin'izao fotoan'izao satria lazaina hoe nisy irmara modéré misy an'izao raha mangataka zany ny ataontsika hoe ny avy eo anivon'ny ny vondrona parlementaire irmara de miala député daholo zany mivadika zany satria zany efa nampiarina tamin'ny Christine Razanamaso efa nampiarina tamin'ny Hermanina Razafimahefo zany zavatra zany ny tenenana hoe le lalam-panorenana apetraka de tsy afaka mihitsy zany itenenana an'izany zavatra zany hoe fomba fanao politika zany hoe zay manam-pahefana mieritreritra fa matanjaka ve zany zay le fanontaniana mipetraka Joel Rabeartsimba de manao zay tiany atao ary le zay tiany atao anie de ty tsy manana le légitimité ry zareo eo mihitsy le olana hoe ry zareo no miteny fa nanolotra an'ilay prime ministre de ry zareo no miaro an'ilay safidy amin'izao fotoan'izao nefany raha mbola tena solombavam-bahoaka izy nahazo tosika tamin'ireto etsy-bahoaka ireto de jerevo ny fitabataba n'ilay vahoaka anisany mitabataba mba tsy tenenako hoe sokajin'olona vitsivitsy Joel Rabeartsimba izao nietsika nisy teto Madagasikara etsika ny malagasy fa everina ary tsy azo tsisy olona afaka manilika an'izany fa mezaka ny mametsiny ary amin'izao fotoan'izao reo GNZ reo tsisy afaka manilika an'ireo le GNZ nefa de niteny hoe tsy mety aminay io prime ministre io somary modéré izy nanomboka maly ariva fa hitatsika fa tsy faly izy fa le atsy misolombavam-bahoaka de miteny hoe zay maro anisa tsy voatery rahana daoly atsipriano ny lalam-panorenana io misy zavatra hafahafa zany eo am'le fanaovana politika nytetsika apetraka fa tsy manaiky ny zainjaida ny hery faharongeza be ary goavana be tsy manaiky ny syndicat ary ny syndicat de nametraka mihitsy an'ty teboka aty ankoatran'le mipotra rehetrarehetra hoe anisany nametrahana fitoriana io raha namana io ny prime ministre ary manampy an'izay ihany koa misy kikika ny mpiasany avy any amin'ny orinasa feheziny tonga aty amin'ny syndicat ka mametra-panontaniana izy ireo ary le fanontaniana tsy mety efa ary amin'le prime ministre fa mety efa ary amin'ilay nanolotra de eo am'izay zavatra izay no jerena satria amin'izao fotoan'izao zany manomboka miditra amina marimaritra iraisana de io le marimaritra iraisana io tiako resahana Joel Rabeartsimba tsy hoe tendrenao le olona de zay vao mitady marimaritra iraisana ekeo rangaha io zay mantsy le zavatra misy amin'izao Joel Rabeartsimba de satria lay olona nanao fitolomana rehetrarehetra mahita ny firangaranga lay atao hoe olona nanambotry firenena teo aloha zay nailika hoe io fa faly ry zareo fa miady antranonareo de mandefitra ny rehetra hitanao ny communication GNZ manomboka tany amin'ny tena condamnena n'ilay prime ministre makaty amin'le hoe ekena zany satria niezaka nitady marimaritra iraisana lay filohan'ny fanavozana ny repoblika hoe omeko ray volana ianao tsy mihoatra an'izay satria taratasy A4 nanendreko anao teo rehefa tsy mahafehy an'ilay asa ianao tsy mahavita an'ilay asa miala ianao anatin'ny ray volana taratasy A4 ihany koa na nesorako anao zay no nataon'ny filohan'ny rehefa nieno zany an'ireo feo marobe tsy makasitraka an'ilay prime ministre zay zavatra zay no tenenina ao amin'ilay izy hoe tsy misy manometsiny an'le filoha aloha eto alao zay azava tsara
fa le fio koa mandeha am'izao fotoana zao ary zay mihitsy le zay iza le manipy hoditra akondro raisin'lay lazaina fa maro anisy eo amin'ny anteny mera-pirenena ve zany hoe ianareo zany ianareo firaisankina ve zany manaiky fa ianareo nanipy an'io hoditra akondro ho an'ny prime ministre io satria voatendry le prime ministre zay vao mandeha ilay fifampiresahana marimaritra iraisany ary le fifampiresahana amin'izay fotoana zay le marimaritra lasa hoe ekeo aloha io fa zao nefany a raha mba natao mialoha zay fifampiresahana zay tsy tonga amina zavatra tahaka zao de izay le fanaovana politika Joël Beatsimba tokony apetraka hoe ny mpanao politika ny tompona andraikitra rehetra indrindra fa misy zavatra goavambe Joël Beatsimba mila apetraka eto amin'ny firenena amin'izao fotoana zao de le hoe anangana ny Madagasikara vaovao fandalovana amin'ny fametrahana izany zao hoe repoblika ny fanavozana zao tsy maintsy miova io anarany io iova anaran'ilay firenena vaovao repoblika demokratika ve sa zay iantsona azy ny anapellation ary mbola iova io a de izay zavatra zay no mahatonga hoe tsy hoe misy olona vitsy manapa-kevitra de ho fampanekena iny zay vao mifampiresaka ekena indray mandeha zay fa tsy ekena fandroany tsony tokony ho mailo tsara zany amin'ny dingana rehetra manara satria zay zavatra zay no nailika hatramin'izay zay zavatra zay no nezahana hoe esory zany fomba fanao raty zany tsy zay mety ho an'ny manam-pahefana ao amina sehatra ray satria na le fahefan'lay ataontsika hoe solombavam-bahoaka eo anivon'ny anteny mera-pirenena ary de tadidio fa miankina amin'ilay atao hoe tena fanapahan-kevitra nyreto maro anisa reto rehefa maro ny feo mandeha raha vao any io assemblée nationale io de mbola azo ampiarina tsara ny lalam-panorenana hoe azo ny filohan'ny fanavozana ny repoblika foanana rehefa hita fa tsy mahavita n'izay asan'izay satria hoa eto de apetrako tsara hoe ianareo ve zany manaiky fa ianareo le nanipy hoditra akondro de aza terena anaiky ny olona fa aza vao le izy satria zao eo le hoe fifanazavana ary tokony mialoha ny teo tompona andraikitra vonona ve amin'ny fahaizana mifampiaino tsy hoe fahaizana miaino fa fahaizana mifampiaino zany hoe miaino ny avany ianao fa aveo koa misy fahaizana faharoa mila apetraka mahay mizara sy mifampizara ve mifampiaino sy mifampizara zany hoe ianao manan-kambara ny hafa manan-kambara de izay zavatra zay zavatra roa zay no fahaizana mametraka an'le hoe miara-manangan-javatra fa raha hoe manangana de aveo a zay vao manao asa fandroandray mandresy lahatra anareo fa mety io zany angeny tena atao hoe eloka be vava nataon'ny fitondrana teo aloha Joël Beatsimba misy teny anankiray malaza be tamin'izany mino fa mba ho ahitsy amin'izay raha ampiasana amin'ny tokony ampiasana azy le manara-penitra io mitritra le rindrina manara-penitra io mirodana le trano manara-penitra io fa nisy tsy mety kely manara-penitra io tsy nahazo fampikatoavana tena manara-penitra io tsy nahazo fankatoavana mangingina fotsiny ihany tsy hoe manao ny nataonao ianao de tsy mety de tsy maiky diso ianao tsy mety miaino ianao tsy mety mifampizara ianao fa alohany anaovan-javatra de mifampiaino mifampizara miara-manangana ary ao anatin'izay ny famporosiana ny tsirairay samy andray ny andraikiny satria ny fananganana firenena de tsy ho vita ny filohan'ny fanavozana ny repoblika irery any ny tena antony ipetrahany eo zao de defi ngeza be ho anazy ary tamin'ny fotoana zay nionana taminy de napetrany hoe anisan'ny zavatra mahavaky ny lohan'ilay filohan'ny fahefanaviny fanavozana ny repoblika de hoe ahoana ny fomba ampandraisana andraikitra sy anjara ny malagasy ny herivelona rehetra amin'ity fananganana Madagasikara vaovao ity zay io hoe mila am'izao fotoana zao reo zay mieritreritra fa manana fahefana ireo zay andray fahefana de tadidio fa efa tompona andraikitra ianareo ary anjaranareo
no mampandray andraikitra ny manodidina anareo, anjaranareo no mahatonga ny malagasy rehetra ho tompona andraikitra, fa tsy ho tonga amin'izay isika raha tsy mahay miaino, mahay mifampiaino, mahay mizara, mahay mifampizara, irosoana amin'le miara-manangana, zavatra iraisana le atao, fa aza misy mifanilika mihitsy. Dia eo amin'ny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia ny fanaovana politika mihitsy no mila jerena hoe isika ianareo ireo mieritreritra fa isehatra amin'ny politika, isehatra amina hery mitambatra ao anatin'ny fiarahamonina, fikambanana, vovonana, izay hiatsotsika azy rehetrarehetra, dia aza heritreritra aka zavatra dia anjaka amina zavatra iray, fa aka zavatra atonga ny olom-pirenena rehetra hisitraka sy andray andraikitra ao anatin'izay. Mety mieritreritra ny rehetra fa hoe lahateny resabe ranga zany, fa zao ifanaovana politika amin'izao fotoana izao io no ahitantsika azy. Na anarana atolotra ara tokony ianahana, amadibadika isaintsaina, hitsakotsako tsara vao anaiky, satria maninona misy olona marobe mametraka fitokisana sy maniry ianao hoe aika izany misy zavatra tsy maintsy tanterahany ity fa tsy sanatry ny vava voninahitra fotsiny ihany. Andraisako zavatra ray izay tsy ho ela be aritsima ilay hoe ny tenin'ny filohan'ny repoblika ray volana nomena ny prime ministre, ary ny prime ministre ny teny rehefa ho avy ny ministre tatitra isan-kerinandro. Mino fa any ambadika any amin'izao fotoana izao misy miteny sady hoe dia inona ny vita ao anatin'izany, ohatra fotsiny ny fanendrena ireo staff rehetrarehetra amin'ny ministera. Ohatra sotiako zany le fanendrena gouvernemanta, ny consultation atao amin'ny ministre rehetrarehetra. Ahoana ny anaovana asa ao anatin'izany? Misy directeur régional, misy directeur firy au niveau central, misy direction générale firy, misy ireo organisme rattaché. Dia eritrereto fotsiny ny isan'ireo dia tatitra firy ao anatin'ny ray andro zany no andeha ho atambatra tatitra iray ao anatin'ny herinandro. Dia mipetraka ny teniko hoe satria raha mieritreritra ilay olona voatendry fa noho ny fahaizany, satria izy ny inona moa le tenin'le ranabavy zay hoe l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, satria izy no dadany dia napetraka teo amin'ilay toerany. Tsy izay le zavatra atao eto, satria nisy fifampiresahana, nisy fifanarahana avy amina hery maro, dia redevable amin'ireo hery maro ireo ianao. Le redevabilité eto tsy hoe tendrena dia omena toerana koa dia vita, satria nareo le nanosika anahy dia avianareo omena direction zao, ainareo atao chef de service, ainareo misy recrutement anankiray. Tsy izany le ifanarahana eto. Na nanosika anao koa ary ny fianakavianao dia tsy izo apiditra mpiasa ny fianakavianao, tsy izany, fa asa ho an'ilay département. Dia metehatra ary mafy be tahaka an'izany koa ny olona eo ambany fifehezan'le ministra. Misy tatitra isan-kerinandro ihany koa, misy tatitra isan-kerinandro ihany koa hoe manahoana ny asa ao amin'ilay izy. Ka raha tsy fantatra akory hoe inona no ataonao eo dia aza miditra eo, aza miditra eo amin'izany toeran'izany. Fa mifampiresaha, mifandiny ao anatin'le fifampiresahana. Raha tena heverin'ny hafa fa manana an'le traikefa ianao, mifampiresaha sao dia ao anatin'le fifampiresahana nazona ay ve izay zany ny eritreretin'ireo, ay ve izany ny eritreretin'ny ato, fa raha tsy manao an'izany ianao dia iodikodina fotsiny eo an-tany, afaka telo volana ianao rava le gouvernement ay izao ny tokony ataoko kay tamin'iny fotoana iny. Zany zavatra zany tsy azo ekena atao anatiny. Ary mino za mino fa zany misy antsy be tahaka zany eo ambony lohany io prime ministre io. Ray volana, ny dikan'le ray volana, inona le asa ataony? Tsy maintsy efa mampandeha ny administration izy amintsika miteny zao, na tsy misy mpikambana amin'ny gouvernement ary zao. Fifampiresahana izy sy ny filohan'ny fanavozana ny repoblika, inona ny zavatra atao maika amin'izao fotoana izao. Misy dingana ray iny eo amin'ny resaka fanaovana ny état des lieux ny patrimoine de l'État eny anivon'ireny département tsirairay avy ireny, fa manerana ny Madagasikara no voaresaka amin'izay. Ny tompona andraikitra mampandeha raha amin'izao fotoana izao tsy mahazo miala. Jerena ihany koa zany hoe nandritra n'izay tenenana hoe fampandehanan-draharaha nisy asa natao tokoa ve tao, ary ireo volany voaka mipetraka tokoa ve zay. Fa zao
feo ihany koa izy ty de tanteriko eto satria tsy zarery no fa mahita hoe mety le izy tokony atao publika avoaka amin'ny malagasy ny vokatra n'ilay audity atao amin'ny tsirairay avy eo ka jerena ao ary ampiseho vahoaka hoe nisy kay ny ministra, nisy ny sekretera jeneraly, nisy ny tale jeneraly, nisy ny tale nanangala-bola tahaka izao tsy fantatra hoe aiza le zavatra vita. Ohatra, lany daholo ny crédit ny fourniture de bureau nefa tonga ao tsy misy tsonona stylo sy taratasy ray ary. Ohatra zany zavatra satria reny zavatra reny de tokony budget naharitra exercice annuel taona ray zany. De zany zavatra mila ampahafantarina satria eto le resaka be indray avy eo hoe miodikodiny eo de mipolitika de avy eo le olona mody lasa madio fa mipetraka tsara satria misy ny olona mahay miresaka mahay an'izao sady solombavam-bahoaka izy de verina solombavam-bahoaka de ministre de misy impunité de misy an'izao fa na hisitraka an'le immunitaire tsy olana satria tsika zao miditra amin'ny topiviriana de misitraka tsara le tsy olana fa tsy maninona fa hampahafantarina hoe mpangalatra mpanodikodina vola mpanao an'izao tsy fampedina zany fa tena andraikitra ny manao tatitra amin'ny malagasy ny nampiasana reo volan'ny malagasy na reny le tetikasa lazaina goavana rehetrarehetra reny projet présidentiel inona ny natao satria misy ary mampitaraina olona maro le hoe lazaina fa misy fanerana zavatra ny fakana ny taniny ny filoha teriny teny an'izao ny filoha rajoelona tamin'izany fotoana zany teny fa tsy maintsy misy fa fividianana an'izany tany zany fa tsisy tany ny vidiana ny vola natokana ho an'izany lany fa le tany nalaina fotsiny satria fanjakana ny manao azy projet présidentiel. Jerena zany zavatra zany mila tatitra zany zavatra zany ity tena mipetraka hoe mipetraka lay premier ministre de manao an'izay fa ny fiadidina ny republika zay lasa fanavozana anaovana an'izay koa satria ao anatin'io de misy amina joela misy an'le sekretera mpanjakana eo anivon'ny fiadidina ny republika teo aloha maromaro izy ireo nanimba vary amin'ny alalan'ny hybride ohatra le ty le fanjariana tsaka inona ny mahatonga an'ireny misisika anao an'ireny zavatra reny jerena fatarina le zavatra atao fa tsy hoe vitavita fotsiny amin'izao tsy maintsy apetraka ary ampahafantarina le audit ny tatitra aingana indrindra satria tokony mipetraka amin'ny prime ministre koa zay ary tokony mipetraka fa tsy mirendre compte amin'ny filohan'ny fanavozana ny republika fotsiny izy fa manao tatitra ho an'ny malagasy manao tatitra eo anivon'ny parlementa izany lay ataontsika hoe tsy maintsy tokony ho apetraka amin'izao vanim-potoana izao isian'ilay inona zany zavatra rehetrarehetra zany Joël Bertsima isian'ilay hoe fifampitokisana ary rehefa misy ny fifampitokisana de miverina ho azy ny asin'ny fahefana ary ny asin'ny fahefana de tsy tokony ho araraotina fa zavatra mahasari-piaro ny rehetra io ka ny olona mandray an'io andraikitra io de mitodika fihavanana mandinika tsara zay vao manaiky hiditra ao anatin'io fa adidy andraikitra goavambe no atao io fa tsy voninahitra fotsiny ihany fa raha voninahitra fotsiny ihany zavatra hafa atao fa tsy eo no fakanan'izay Joël Bertsima mandeha indray ny resaka indrindra anisan'ny votra tena ny antenimera-pirenena miaro rasolo farajona le resaka fifoina ny ain'ny filoham-panjakana amin'izao fotoana izao de maro be ny resaka mandeha anaty le diversion io misy ndray mitena hoe verina indray zany politika tamin'ny andro Ratsimandrava sy ny sisa ao anatin'izay de ozy aho hoe mbola miverina foana zany ilay ataontsika hoe pratika politika hatramin'izay ka hatramin'izao ary mbola mitoy hatrany amina androm-panjakana maro eto Madagasikara miaro rasolo farajona raisiko amina zavatra roa le izy Joël Bertsima ary iverenako foana amin'le hoe le fifampitokisana eo amin'ny samy malagasy ny tena tedavina amin'izao fotoana izao indrindra fa rehefa resaka fitantanana raharaham-piarahamonina rehefa resaka atao hoe fitantanana andraikitra misy ny tokoa no miteny hoe satria mamay be lay fanakianana tena mangotrakotraka mihitsy lay fanakianana lay prime ministre vaovao de nitedavana zavatra misarika ny loha zao no zavatra teneniko resaka aina le izy tsy sangisangy zany
apetrakantsika tsara de ny olo fa zao kosa miayatsy havanana zany zavatra any tsy hoe nitenenina tamin'ny fotoanany teo aloha de adinoana amin'izao zavatra zao ka manao zay tiany atao amin'izay le fanjakana mijoro rehefa avy eo satria raha hatratia-piandohana nefa atao goragora io tsy misy antony atonga azy ireo ho entitra ary tsisy antony anekeny maentitra ireo mpanara-maso azy ary ny opinion publique tokony zava-dehibe hoe lasa tenenina indray koa rehefa kelikely ny tosoro afara ve mpanenjika foana nareo manakihana fotsiny izay zao ny eto zany zavatra zany tokony tsy hisy intsony fa mieno de ho an'ilay fomba miteny hoe diversion le izy de aoka kosa isy zavatra matotra avoaka satria raha misy ny fifofonan'ny aina le misy ankety mandeha ao i Joël Bertsim ka ny ankety mahakasika an'izany zavatra zany Joël Bertsim tokony tsy hijanona mangingina fotsiny ihany atonga an'ireo olona zay mieritreritra anao an'izany tena anao an'izany sy mieritreritra anao an'izany tsa satria hoe aikay azo ampiasaina tsara ny sampandrarahan'ny fiarovana fitsikilovana eto Madagasikara ary manao ny asany ary manao ny asany ihany koa ny mpanao famitorana ka tokony misy voasazy zany zavatra zany tokony petraka satria mandeha resaka ny mandeha ary mipotra ngele izy hoe ohatran'ny prime ministre teo aloha no ambadik'ilay fifofonany aina de aoka tsy ho fantotoana fa aoka ho ataony ankety ka na tsy atao tanindrazana ary izy fa rehefa any fotoana miveriny atao tanindrazana izy na any fotoana andefasana ny extradition zany averina maketo izy tsaraina eto izy gadraina eto izy satria atteinte à la sûreté de l'état tanteraka zany tena tonga de tsy afaka miala ianao amon'olona de zay zavatra zay aloha no mila apetraka ny mahatonga an'izay Joël Bertsim de tsy resaka mandalo fotsiny satria ohatra tsika teto efa nahita an'izany Apollo 21 lazaina fa tsisy gadra politika de kailo lazaina indray aterina zareo ihany manao an'io Joël Bertsim le fitondrana teo aloha gadra politika indray ireny le Apollo 21 de avy eo tsy fantatro mazava hoe tena nisy ve le sa nanakory fa fanagadrana aloha nisy de avy eo io navoky io le olona zavatra ohatr'izany rehefa nanao zavatra ratsy de ratsy le izy fa tsy hoe manome grasy ianao satria lazainao hoe nisy nogadraina tamin'ny tsirariny izy ny lay filora Joël teo aloha mihitsy ange Joël Bertsim no niteny an'izay de navoaka le grasy andikan'izany zany tsy ekena ntsony ny zavatra tahaka izany fa satria be da be ny zavatra simba ary ny olona zany zao de kaive zany rehefa filoham-pirenena de managadragadra olona fotsiny ohatr'izany mamoriporin-java de eto satria nisy ty zavatra ty tokony misy ankety ary eo anatin'ilay ohatran'ny fomba fiasa takin'ny filohan'ny fanavozana ny repoblika hoe misy rapport de tokony misy rapport fantatry ny malagasy foana mahakasika an'io hoe tsy adinonay iny fa tsy iny fotsiny ihany koa asa ataonareo fa asehoiana kosa fitanatra amin'ny farany ny ankety momba an'iny misy tompona andraikitra hoa fantatra ary ahoana ny fomba nahafantarana azy mila fantatra ianareo ao anatin'ny fanaovana ny ankety mety miteny hoe misy secret ao tsy olana zay lalàna zay fitsipy fa amin'ny fotoana anankiray zay mihiny zay fa tsy tokony mandeha heritaona ntsony zany asehoy tahaka ny ahoana izany meloka inona ny fepetra amin'ny olona mikasa amono filoam-panjakana izany zay zany aloha apetrako iny tokony tsy atao resaka be fotsiny de hoe lasa ino no eritreretiny fa asehoy fa nisy le izy asehoy fa misy tompona andraikitra misakana izany tsy mamela izany nde ary ny olona mikasanao an'izany de tsy maintsy sazina zay zany tena mila apetraka zay fa raha tsy zany de atao sangisangy le raharaha-pirenena indrindra ary amin'ny faratapiny ary araka de mbola tsy vita aloha Joël fa ny faharoa raha kosa le izy diversion tokoa de avoay ataovy mifona zay olona ny kodokonina an'izany rehefa tsy manan-kambara amin'le zavatra rehetrarehetra ny takina teo ary mila atsahatra de n'izao fa efa fotoana zao Joël Bertsim ho aza manokana de mahita hoe misy politika ny serasera mila apetraka eto ny serasera mampifono malagasy mahatonga ny malagasy ho tompona andraikitra zany ny serasera tokony atao eto ary
ny fony malagasy tompona andraikitra ny malagasy dia ilay zavatra rehetrarehetra teo afaka mifampieny ny malagasy, afaka mifampizara ny malagasy ary mametraka fifampitokisana ao amin'ny fiarahamonina amin'ny sokajy sy karazana fahefana izany zavatra zany ny serasera tokony hipetraka. Dia amin'izao fotoana izao raha resaka diversion nataonao dia tokony mba efa vakian'ny olona zany satria amin'izay politika mila petraka amin'ny serasera zay mety misy sokajina media amin'izay mipetraka any ivelany presse scandale ve sa presse ao amin'le hoe sérieux manana contenu sérieux dia fantatrinao raha zay ny hitanao fa mety amin'ny politika anao dia tsarain'ny olona arak'izay ianao dia anjaranao no mazaka ny vokany fa apetrao mazava le izy ny malagasy alao oliana tanteraka amin'ny raharam-piarahamonina ny raha politika atonga azy tena tompona andraikitra amin'ny fotoana ilana ny fakana ny heviny satria tsika zao mila ny hevitry ny malagasy rehetra ao anatin'ilay fananganana firenena vaovao tsy fotoana zao fampatoriana ny malagasy, tsy fotoana zao fanabadona ny malagasy lay hoe rehefa zano miteny dia marina aok'izay tsy mety satria rehefa zano miteny dia marina fa rehefa ranona no miteny dia imezana tsy mety zazasaina loatra tsy izany intsony zao na tanora na zaza rehefa miresaka dia ao anatin'ny fitomboana ara-tsaina ao anatin'ny matomboka mihamatotra ao anatin'ny fidirana mandray andraikitra ao anatin'ny firenena ka tsy misy hevitra ambany sy ambony fa zao kosa ho an'izay mieritreritra aneo hevitra dia mivonoana amin'ny hoe mila mahafantatra ny tantara mila mahafantatra ny toe-java-misy izay vao midira kosa amin'ilay ady hevitra fa ianareo milaza fa tompona andraikitra aza manebaka ka mamoaka zavatra tsy fiteny tahaka ny hoe tsy voatery alahana manontolo ange io lalam-panorenana io hoe zay no nanao an'io dia matokisanahy tsy mety izany tena tsy mety zany hoe zay manao an'io dia matokisanay inona ny fomba atokisako anao tadidio tsara fa zay fahatokisana ny fanjakana izay hoe rajoelona ve dia tsy inonareo tamin'ny teteza mety azy izy navita an'izao ko izao indray izy ny tsy havita io tsika zao ny filoha marikaravalmanana dia nametraka hoe mino fotsiny any ny kianina marobe fa maninona androany notsokianina zay manao an'izany za tsy miteny hoe rehefa ranona manao dia mety fa rehefa hita fa tsy mety dia tsy tokony atao ny hafa-tsony izay nitenenana ny hafa dia raisiny tena ihany koa mba tsy ho ataony tena fa mijery an'le sosikevitra anatsarana an'izany tena firenena no atsangana amin'izao fotoana izao ka aoka re tsy hanabado malagasy itsonytsika fa ezaka hisarika an'le malagasy hiakatra amina lenta ambonimbony kokoa ka hitondra zavatra mafesadanja koa amin'izay adihevitra sy fananganana ny fiarahamonina malagasy zay tsoelabertsy araka ny natsidikao teo rasolofrajonina tafiditra tanteraka ao anatin'ny fevrier ara-potoana ny anteny mersika amin'izao fotoana izao moa zany anisany ataontsika hoe lahadinika mandritra ity fevrier ara-potoana ity makasika antety-bola mpanjakana ao an'taona enina amby roapolo sy roa arivo ka ity ny tiako asiana resaka kely ao anatin'ilay izy miarasolofrajonina anisan'ny ahitana resaka be foana ity resaka tety-bola ity indrindra isika miditra amin'ilay resaka hoe refondation ka raha ohatra ka tena te hanovan'izay marintsika ao an'taona enina amby roapolo sy roa arivo inona ny tsara apetraka inona ny tsara tokony mariana ao anatin'izay rehetra izay ny resaka teti-bola ny antsika resabe satria izay resabe tenenina olona vitsivitsy no mivadika resabe zay hatramin'izay isika rehetrarehetra zany zao le tokony mba hiteny fa aiza ary le teti-bola laniny izy raha mba mampafantatra n'le teti-bola laniny na dia hoe amin'ireo ataontsika hoe jerena fotsiny ny fampitahana ny teti-bola apetraka amin'ny departemanta tsirairay avy ahafantarana le hoe inona ny lahara-pahame an'ity fanjakana ity ny zavatra isy aloha zany zao dia tsy maintsy isy fampitahana ny teti-bola niatra tamin'ity 5 amby roapolo sy roa arivo ity zay ny lanina tamin'ny 4 amby roapolo sy roa arivo sy ilay teti-bola ho an'ny 9 amby roapolo sy roa arivo satria ny teny ny filohan'ny fanavozana ny repoblika fa fehikibotsika zany hoe hiditra amin'ny politika tsy fandanidaniam-bola fatany fa ao anatina fitsitsiana mandinika tsara ny lahara-pahamehana zay ny tenenako azy za tsy tenen'le hoe politique d'austérité fotsiny dia hoe fehezana le izy izahana ampidinina fa na tadidio fa ny budget ny fanjakana malagasy dia efa kely dia kely raha hoarina amin'ireo dia tsika zao mety kely noho neny Maurice
efa jerena angezan'ny Maurice, jerena angezan'ny Madagasikara, mila apetraka mazava zay fa afahana miasa fa tsy lany lanina fatana fa eo amin'ilay afahana miasa Joël Bertier dia apetraka tsara ilay izy hoe inona ny lahara-pahamehana ny sosialim-bahoaka ireo olana fototra izay isan'ny takiana tamin'ny tolona iny ny fampianarana sy ny fahasalamana ireo zavatra ireo zany no anisany ho jerena ary tsy maintsy hita ao ihany koa ny teti-bola anatanterahana n'ilay atsotsika hoe fananganana n'ilay repoblika vaovao ny teti-bola hoentina manao an'ireo fakana ny hevitra sy fampivondronana ny hevitry ny malagasy rehetra zany zavatra zany tokony ho hita sarotra hita soritra ao anatiny io dia izao no iverenako sady amin'ilay resaka raha nijery fampahalalam-baovao amin'ny televiziona reny satria rehefa hariva moa zany ny tena dia mba mipetraka dia rehefa eo ampetrahana eo dia mijery televiziona hoe inona daholo ny zavatra nisy androany mety sao dia nisy tsy araka ny tena dia mahita hoe alefaso ny budget fa ho laninay aza atao an'izany zareo tsy hoe ao anaty olona atsika dia zay budget alefa zay exécutif eo dia ho laninay tsy atopoko aleo re tsy atao an'izany tsy misy anjelany latsaka avy any an-danitra teto ho tompona andraikitra ao anatin'ilay exécutif ny fanavozana ny repoblika fa tena tokony apetraka ary zay ny tenin'Andriamatoa sy tenin'Andriana Solonaiky tena amerina ny asin'ilay antenimieram-pirenena hoery zareo atomboisa ady zany amin'ny fifampitenenana ao amin'ny samy solombavam-bahoaka hoe rehefa nareo no nanao fisosikevitra aza vao fa maninona no ekena hoe misy maro anisa rava zany nefa ny lalàna zao zany zavatra zany mila hifampitiniana sao tokony misy zavatra hafa atao fa na manara-dalàna na tsy manara-dalàna rehefa vandana dia vandana rehefa kary dia kary zany zany kolotsaina malagasy sotoavina malagasy ary mila ao anatiny ny ametrahana ny intégrité amintsika amin'ny teny zao fa tsy hoe ka io nge avany ihany ka io nge nandray anjara be ihanina tamin'ilay izy dia tsy azoko tiana io tsy atopoko raha anao izany tsika dia teny zao dia teneno hoe izahay dia hiboto fahefana izahay dia anao zay tianay ka mietsehanareo raha mafy zay tokony tenenina dia nizao dia mandray ny andraikitra n'ilay malagasy mba tsy ho very fotoana indray tena apetraka mazava ny zavatra tahaka izany mba tsy hatonga ka ny fanakianana tompoko dia aza fijerena hoe ndao zany manomboka zao dia satria nanome baiko ny prime ministre manao inventaire fa zay koa tonga dia zay moa mpanolotsaina ny prime ministre ohatra ho azany iza daholo le manohatohatra antsika ao tonga dia tsy mahazo avaram-patana tsony tsy zany ka tadidio tsara ho fa ny olona rehefa miteny dia mbola tianao izy zay fa rehefa tsy miteny anao tsony izy dia efa manomana zavatra hafa ho anao izy zay fa fantany fa tsy henoanao miteny tsony ka amin'izao fotoana izao raha mbola misy miteny enoy raiso lanjalanjao ny zavatra anankiray tena ohatrany hoe nanamarika anahy anankiray izy ity tamin'ilay fanokafana ny point positif ny ametrahako azy tsy mahafantatra ny prime ministre io tsy manana fifandraisana akaiky amin'ny prime ministre io ny tenako tena tsisy fa rehefa nanontany ny mpanao gazety misy fihetsika moa zany mitsako siligoma izy ohatra rehefa mamaly ny mpanao gazety misy zavatra tahaka ireny tsikaritra dia ohatrany misy olona mety tohana amin'ireny zavatra ireny mba jereo ihany Andriamatoa prime ministre fa le nanomboanao an'le resaka tamin'ny mpanao gazety eny tompoko tadidio tsara fa anisany nasosotra tamin'ny général Ravalomanana ny fomba famaliana mpanao gazety ninona fanontaniana teo ary fanontaniana tena tonga dia maneritra tsy manaiky ianao ny olona zao ony ianao ny olona vatomanga zao eny tompoko nanome aja ary nampiseho fa voninkiresaka après ny ambiny zavatra fa le teny ary ny teny amintsika malagasy manana ny lanja ny tompoko lasy tompoko vavy dia izay zavatra izay no itenenako hoe niza dia manana toetra mendrika tsy hivelany fotsiny
fa amin'ny asa tao rehetrarehetra rehefa mandray andraikitra ao anatin'ny firaharaha-mpiarahamonina manomboka zao atraty ambany ka hatrary ambony averiko atraty ambany ka hatrary ambony président Bokotany ianao manana anjara asa ao amin'ny Bokotany ianao ataovy ampanajana za so anisan'ny teny an'izany hoe ny mpitsara marina fa manam-pahefan'ny mpitsara ianao fa mba mandehanane ao amin'ny fitsarana fa na olon-dehibe fa kitakitaina mitenena mafy manena inona rehefa miteny am'izay ngonongononao le mpitsara ianao no manao aza tao an'izany lay asa ny mpitsara sehatra tena feny kolikoly ahoana ny fiovana misy ao ahoana ny fanajanareo fa ohatra ny sanatry ny vava ka voajerenareo le olona de elohanareo nefa rehefa manao kostara olona inona de ajainareo le izy na mieloka raha ohatra le olona aveo tsy mety zany amin'ny sehatra rehetrarehetra ny olona manoloana anao de manana ny ajany sy ny asany ka tsy tokony ataonao tsinitsinina ninonina fahefana am-pelatananao tadidio anisan'ny nampidoboka ny fitondrana rajoelona teo ny fanaovan'ny zandary erisetra tamin'ny mpianatra anisan'ny nafahan'ny kapisatiny voaka fa raha nanaja lalàna tsara ny zandary hoe zay voasambotra de arovana de ampidirina tadidio fa raha jiolary no efa tratranao tsy azonao daroana tsony rehefa tsy manohatra na jiolà fa le zavatra misy a fitakina no atao daroana le olona efa azo le olona vonoana sanatry jiolà le olona tena anisany nanome hoe fotoana zao ahafahana miseho ka tsy ahafahan'izaniza mikondane le fitsipahana an'izany baiko mamono mpianatra zany hoe ianao raha ohatra zao misy mpangalatra ka atao tsatra ny fitsaram-bahoaka ka misy mpitandro filaminana io polisy adidin'le mpitandro filaminana ny miaro ny aina io tsy azo vonoana io olona io nananao inona io nananao inona na jiolà mpanao ratsy tratrambodiombo hitany rehetra tsy azo vonoana nefa ny antsika mpianatra manao fitakina no vonoana izay fihetsika hoe manaja zay le maha olombelona rehefa tsy misy didim-pitsarana de ny didim-pitsarana tsy atao hoe mihina mifatinao ianao azao ianao tsy atao an'izany fa tenenina ary meo aja le asina mampitsara de mitena an'izany zavatra zany tsika hitenenina ninonina andraikitra menanao ataovy ampahamendrehana ny asanao ohatra ao amin'ny fitsipitondratena zany zao satria autorité publique ohatra ny polisy tsy azo atao tsony ny polisy mamo mifoka sikara tahaka an'izany koa ny zandary fa raha misy mamo ao anatin'ny servisy manao tenue de tokony voaroaka avy hatrany misy zavatra zany mila entitra tahaka zany tsika amin'izao fotoana zao a mba hampisy lanjany sy ajany an'lay andraikitra sy asa fa tsy hoe olona ray na olona vitsivitsy no manimbazimba amin'ilay fanaovana tenue de polisy rehetrarehetra ny manao an'izany ny fanjakana ajoro amin'izao fotoana zao lay firenena vaovao de ilay tsy manaiky kolokolo ny fomba ratsy rehetrarehetra ka tsy hoe rehefa tomobile tsaratsara de omena salure polisy de mangataka kely sakanana de mangataka kely de rehefa tomobile ratsy de sakanana de petropetrohana de tsy maintsy matahotra na ara-dalàna daholo ary ny taratasy de manome kely aoko zay ary tsy tokony ho atao intsony zany zavatra rehetra ny kolokolo ny any amin'ny birao-mpanjakana de tsy maintsy kolokolo vao mandeha ny taratasy aoko zay satria zay le lasa mahatonga adihevitra eto amintsika hoe rafitra sa olombelona de izy roa samy ovana ovaina ny rafitra ovaina ny tsy ny olombelona ny ovaina fa ny olombelona mila miova manomboka amina manomboka aminao ka amin'izay fotoana zay ny zavatra teneninao de arahanao asa fa tsy hoe teneninao an'ny olona fa tsy ataonao aminao zany zavatra zany no ahafahana hoe misy etsy-bahoaka de tsy ahenontsontsika le tsy ahenao anintsontsika zany satria iny anisan'ny lazaina hoe zay nitaratra le fiarahamonina ka isika nge nanome ikihana ny mpanao fihetsiketsehany fa ny mpitandro filaminana nanoatra lavitra noho ireny le tam're le zala sady efa midaroka ny mbola mampiasa an'le teny ratsy ihany koa hitane zany eno ane zany eno reny vidéo fa azo archivena daholo reny de
isika zany zavatra tenenina indrindra fa itsika ny artiste aza tsy mizara tsisy miteny mihitsy hoe le izy moa le izy fomba ifampitezana fa raha lasa fomba fiaina aza mieritreritra tsika fa tsara be zany zavatra zany eritrereto eny am-piangonana ery amin'ny altara ery kapasitera ny mamoaka teny ohatr' zany mba azonao an-tsaina moa zany hoe normal zany de misy miteny hoe zany mihitsy ny tsia rehefa tsy mety kosa aloha de tsy mety fa tsy maintsy jerena ny ananganana an'izay ataontsika hoe fiarahamonina mirindra fiarahamonina milamina makany amin'ny tsara kokoa hatrany fa manaja n'le fa samy hafana fa tsy tonga de condamnenao koa ny olona ohatra ny olona tia mozika rapy de tsisy miteny anao an'izany ao anatin'ny rapy eo misy zavatra tsara fa tsy voatery hoe teny ratsy misy zavatra tsara be da be eo miresaka fiarahamonina raha ny rapy tena rapy hatramin'izay de zany zavatra zany hoe miresaka ny zavatra io no ahitana ny feony avany avelany fomba fanehoan-javatra ary am'ty ny zavatra klasika zavatra anazy iny fa tsy hoe iny koa no ambony na hoe tenenana hoe ambany fa sokajy sy ny zavatra maro lafy ao anatin'ny fiarahamonina apetraka mahitsy misy ao anatiny antsony hoe mamolavola ny saina sy ny ataontsika hoe ny fomba fijery zavatra fandaminan-javatra anaty fiarahamonina ireny joelika bersika fa raha natsika eto ny androany miara solofor John raha tsy misy amarana azy tsolo de tapentsika tanteraka ny amarana koa izy de teneniko tsara ty hoe ny firenena tsangatsika tompoko lasy tompoko vavy isika hoa tsy anilikilika isika tafiditra ao anatin'izany ny hery politika ny fikambanana tao anatin'ny fitondrana teo aloha ny firenena tsangatsika de firenena tokony hisy ny fahaizana mifampieno fahaizana mieno ny fahaizana mifampizara fahaizana mizara mba hatonga atsika rehetrarehetra ahay hiara-iasa hiara-anangana ka samy andray andraikitra isika fa raha va tsy zay no atsangatsika tompoko lasy tompoko vavy de mialatsiny fa iodikodiny eto tsika ny fanovana ny fihetsika de atomboko amin'ny tenako ny zavatra tsapako fa tsy mety de tsy salasalako tsony ny hoe ajanoko iny fa raha tsy mahay mandiny tena isika manomboka aminao de za miteny za zany ianao koa tenena tahaka an'izay inona tsy mety amina ataoko inona nefa tenen'ny olona amiko fa tsy mety matetika samamy mandini tenitsika ary rehefa hitatsika de fampizarao amin'ny hafa izao zavatra zao kosa tsy mety mazoto mieno manaraka ny toedra raha fa aza hoe zarain'ny hafa fotsiny afahanao ao anatin'le fizarana mba manan-kozaraina ianao manakambara ianao satria ny feoan'ny malagasy ray mitambatambatra no feoan'ny firenena malagasy fa tsy ny feoan'ny prime ministre tsy ny feoan'ny filoha tsy ny feoana tompona andraikitra iray fa ny feo atsika rehetrarehetra midira misehatra fifanakalozana fikambanana antoko politika mandraisandraikitra fa miandry atsika ity Madagasikara ity atonga atsika mba ireare rehefa misy vahiny tonga eto ary ireare rehefa mandeha any amin'ny firenekafany zay ngamba Joel Bertsi mba afatra antso zay ataontsika zay fa izay ihany koa ny fanevan'ny ICM radio sehatra ifampizarana fampitezana ho fananganana fiarahamonina sy firenena vanana sotra tokola vetivety ary